raina iabisakotsy tompo ianao fa izay fa mitoetra eto ankianjanao ny tombotray afaka mibanjina anao ny fofo ny saina mampalailay afaka manantena fampahirezana sy fanavaozana iray izay ho tonga mpivavaka marina ary mpivavaka sitraka mitenena tompo voninkiaino anao izay asan'ny apôstôly tompo fahatelo izay nivakiana teo no isy ny afatry ny tompo ho anao riavana miendrika fanontaniana ny lohateny ny afatr'Andriamanitra ho anareo anio mpiandona sa mpivavaka hoe zahantsika hovaliny zany fanontaniana zany tarafina amin'ny fihetsiky Petera sy Jaona rehefa niakatra tao amin'ny tempoly tao Jerosalema ary tarafina koa amin'ny fihetsiky reo Jesosy sasany efa zatra bakao amin'ny tempoly raha tsorina dia zao tao amin'ny tempoly tao dia nisy Jiosy tena mpiandona tena mazoto malala fomba fanao mahay lalàna fa tsy tena mbola mpivavaka isika koa andiny tena avy any zany tantara zany amin'izao kareny zao mba sontsika mametaka amin'ny tenatsika tsy fampitsara isika fa isika ihany no hijery fitaratra madio ahitantsika hoe mbola mpiandona tsotra ve izany sa efa mapivavaka fanontaniana voalohany mba homena venao rehefa mahita olona tsy mbola tafiditra am-piangonana sa zaranao azy mba homena venao rehefa mahita olona mbola tsy tafiditra am-piangonana sa zaranao azy raha mahatsiaro homena tokoa ianao dia efa famantarana tsara zany fa efa manomboka ho mpivavaka ianao zany ny fihevitry ny Jiosy hatramin'ny Antigo Testamenta taloha dia zao raha misy olona manana kilemy infirmité eny na hatrany andreny azy dia nambary foana hoe vokatry ny fahotana zany ka mendrika no sazina mendrika no elikiliky dia tsy navela niditra tao amin'ny tempoly zay olona manana kilema fa tao amin'ny kianja amin'ny tempoly ihany misy koa lehilahy mandeha tongotra voalaza atao amin'ity asan'ny apôstôly tompo fahatelo ity satria noho izy fa mandeha tongotra dia tsy afaka miasa mangataka sisa tautanty na ny mandeha aza tsy vitany dia misy mibata foana izy makeo ampianja amin'ny tempoly ary tamin'ity andriaman'ity natao mihitsy teo alohan'ny varavarana tsy ny olona rehetra nefa ny manome azy ary fa manatao Petera sy Jaona dia nangatahany fiantrana koa fa zao nambara Petera tsy manana vola fotsy na volamena fa zay anarana no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nitsangatsangana ianao ary efa nibanjina tsara izy ka nandray amin'ny filona izany fahefana mitomonina ao ny anaran'i Jesosy Kristy izany dia mbola tenin'Andriamanitra fa teo eo ihany sitrana dia natsanga ny Petera sy Jaona no tantanany ka afaka niditra tao amin'ny tempoly amin'izay satria afaka lekilena riavana Petera sy Jaona na dia Jiosy aza dia tsy nanao tahaka ny fanao ndraiky Jiosy sasany ndraiky fa tena resy lahatra ny hoe ho an'ny olona rehetra ny famonjen'i Jesosy Kristy na mahana kilemy sy tsy mahana kilemy efa tena mpivavaka Petera sy Jaona fa tsy mpiandona tsotra fotsiny le mpiandona tsotra dia mbola faly manimikiniky manavakavaka efa tena mpivavaka Petera sy Jaona satria ontsy izy na ity lehilahy ity tsy mba afaka miditra ao amin'ny tempoly akozy noho ny kilema ka dia mitady ny fomba rehetra ahoana no ampidirana azy ho atao amin'ny tempoly isika koa azafady ny tsaratsara reo mbola tsy tafiditra am-piangonana fa raha izay mba mainka atsika dia mbola mpianona fotsiny koa isika tsarao fa mety avy amintsika aza makabiazana mampiambotra amin'ilay olona tsy mety hiditra am-piangonana iray Jesosy
mba honena venao raha mahita zareo sany akatsasy any sy nilaza hoe nareo dia hoany amin'ny afo be direct mba mitady fomba ve sy ahoana no amerena na zareo ny tompo tsy mitady atsika hoe amorona tsy misy tahaka ny Petera inona no anananao mba mahafoy azo atao tsara no manao hoe ianao no mivity tapakila andehanany mba hamonjeny la spectacle évangélique mba sitranisy mba maheno firazany tsara ndray angamba namany zanakao ny zanak'ilay olona dia ianao misy mba mety mba manokevitra hoe vonony zay mitondra ny zanakareo ianatasikolanaty miaraka amin'ny zanakao raha mety nareo misy manao an'izany dia iny no karazana tady volameny misarika tselokely ray aman-dreny hoakaty am-piangonana mety izy ianao ho mpivavaka fa tsy mpianana fotsiny fanontaniana faharoa mpianana fotsiny ve isika sa efa mba mpivavaka zao no fanontaniana manakona amin'ny Jesosy ve isika ty am-piangonana sa tena mba manimazo raha mbola manakona amin'ny Jesosy isika dia mpianana fotsiny sika ity le raha voalaza fa maneno tombotra hatrany ity dia teo foana efa nangataka teo hatramy fakely zany fa teo tahaka ny tsy misy miraha azy tsisy mieritreritra zay anasitra azy fa tao anatin'ny ray mpimasomonja sitrany Petera sy Jona ary nahavanina rehetra teo zany dia miparitaka vetivety ny vaovao dia lasa mirohatra ny olona nananany teny raha toko amin'ny teny hafa zao tena nalaza Petera sy Jona afaka nanararotra n'izany toe zavatra zany Petera sy Jona ka afaka nyrehareo tsy sitrana mihitsy raha tsy zay ihany no tena mahay tsy nanao an'izany raha nanao an'izany izy dia tahako anazy Jesosy hoy ny teny Petera amin'ny andiny faharoapeny folo tsy herinay na noho ny fahamasinanay no nahasitrana ny lehilahy iny fa Jesosy Kristy ilay nandraisany fahafatesany Jesosy le nombonareo ery fahefana avy aminy ary amin'ny anarany no nahasitrana azy tena namety tena Petera sy Jona ka namono amin'ny Jesosy Kristy fa tsy nanapona azy ary zany no tena ampivavaka azy fa tsy mpiangana fotsiny araka ny sasany fakapanao matetika rehefa mpapavita zavatra kely eo am-piangonanao sika na vita mananolotra zavatra sika mora sy mainka amin'ny ray nandray samy laza mihitsy fa tsy misy mandeha atao am-piangonana raha tsy izao na ianao lasa samy manevateva mpanompon'Andriamanitra manevateva ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fanapahan-kevitry ny ambaratongan-drafitra zareo fa manakona amin'ny Jesosy Kristy ianao raha manao an'izany ary tsy ho voaviny tsy ho voavonjy na ovina na ovina ary manjary ny hafa koa tsy azo ny famonjeny nohony amin'izany nataonao zany ka hiaro ny tompo amin'izany ianao tsy miditra ny hafa sakananao ny fahasoso ny sarosoa no manao an'izany ary reny dia tsy mpafiditra ny fanjakany lanitra aoka samy ambiny tena amin'izao karen'izao fantaniana fahatelo sady farany mivavaka araka ny fomba fotsiny ve isika sa tena manatona amin'ny fanjo raha tena manatona amin'ny fotsika sy amin'ny fanjoka kokoa dia mpivavaka nakamaroany Jiosy tamin'ny fotoanandro dia mpanjatena legaliste amin'ny teny frantsay besaka mianatra amin'ny lalàna ka rehefa mahay an'io dia very fa andro zay mahavonjy azy manao zava-dehibe le endriky ivelany ny hoe mandeha mivavaka any amin'ny tempo ny fitafy amin'izany hatrany ny frakitera any amin'ny tanana sy ny ganjona tsy maintsy arahana sakasandava tsy maintsy sakelera le teny misy soratra masina dia mifanana maso mihitsy mifampijery sao dia misy tsy manaraka amin'ny lalàna zay no mahatonga ny fahasosony satsy ny teny matetika satria manaraka maso ny apôstôly hoe mpianatra zany le legaliste mpianana fotsiny tena tsy misy valaka amin'izany leo Jiosy amin'ny andro Petera
mihevitena fa masina tsisy kianina intsony izay taranaka Abrahama zany mahay lalàna efa voafidy ka tsy misy tokony hibebahana intsony mahitsy anefa ny andiny fahaenina izay nampitenenina ny Petera ary tena mifana masina mihitsy ny nampitenena ao nosoratra naniraka Jesosy zanany hoanareo voalohany Andriamanitra hoan'Jesosy izany mba hialanareo amin'ny faharatsianareo isam-batan'olo mba hialanareo amin'ny faharatsianareo isam-batan'olo dikan'ireo isam-batan'olo dia zao fantatr'Andriamanitra ny ataony izy ireo tsiraray avy na ao an-tempolo na any tokantrano na any amin'izay toerana faheveriny fa miafina zany hoe manana ota miafina isam-batan'olona ka nambarana zaza andraindray motsika tsy mifankafantatra hoe inona ny ota nataonao tany raha ny ota tokoa moa misy fofona tsy azo miainana taty am-piangonana fa mahay zavatra misy ota fanaotsika rehefa mitokana rega ny anefitra antsika mitokana rega ao talona any ampiasana eny any amin'ny toerana izay everitsika fa tsy hitany olona ireny mihitsy no atsony toko mba hotsoritsika natrea ary fonatsika angatana ny heriny mba hialanany reny mihitsy no tokony hivavatsika ary fotoana fantiniana izany izao kareny izao mba tsy vavabava koana isika amazava koalazaolona fa vavakokolo amin'ny fatelo ambin'ny folo izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mafoy azy no mahazo famondrana tsaroko fa ny ota tahaka ny fako manana fako daholo sika any an-trano any ary tsara ny anarakazy am'izany zany hoe manana ota daholo sika io fako an-trano io tsy azo tsika tehirizina ela be roa telo andro efatra angamba ny farafaela ny herinandro dia tsy maintsy arina fa rehefa tsy arinao io koa dia miteraka fofona dia aveo miteraka olotra dia miteraka mikroba dia isika ihany somany tahaka izany ny ota izay tafiditra ao anatsika ao rehefa ela mitoetra ao tsy fonatsika n'Andriamanitra tsy angatatsika fanadiovan'Andriamanitra dia manoro-paka ao izy dia mamahatra mafy ao izy ary rehefa tonga takany hoe ota mitaiza raha tena hoe aretina mitaiza dia aitsika izany lasa ota mitaiza anao manaraka fao tsy afaka tsony satria tsy fona hoentina amin'Andriamanitra no zany tombontsoa anao ny itsoranao izay fahotanao na tsy hitany olona aza fa Andriamanitra dia mahita mba ho tena midiovina ny fonao sy ny sainao diovina ny fahainao ary atsarovana ny fahamarinana izany ny tena misoratra masina izay asaina tomontsika rehefa avy rehefa manan-keloka hoe sambatra ny olona izay voavela ny olona tsy voasarana ny fahamarina sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy tena fakisambana tsy miteniteny foana ny tenin'Andriamanitra ry havana marina tokoa fa tsy maintsy makaty am-piangonana tsika zany midingana voalohany amin'ny mampivavatsika fa raha anaraka fombafomba sy miendrika ivelany fotsiny dia mpianako amin'ny fosiny azy tahaka ny Jesosy sasany tamin'ny androny Petera zao atsovo avonjy amin'izany sika satria Andriamanitra dia mpamantatra ny fo sy ny fo ao anatin'ny karety zao fotoana fandanian-tena mirosoa am-pibebahana marina manatona ny fahanjona mba ho tena mpivavaka marina mba tena ho fanatitra velona masina sitaka Andriamanitra ny fivavahana sy ny fanontona ho azy